taoriny reny lalao enina ireny dia samy milaza ny heviny mahakasika ny fizotranyity fifananana eto Analamanga ho an'ny sokajy division voalohany iny avokoa ny mpanazatra n'ireo ekipa niakatra kianja. Ho azy ireo dia mbola tsy tafapetraka tsara ny rindran-damina amin'ny lafin'ny fanafiana, eo ihany koa ny ekipa sasany izay mbola manana olana eo amin'ny fandrindrana ny vodilaharana sy ny fiarovan-tena. Voalohany indrindra zany aloha fotran'Andriamanitra fa iny menetsika matsan'olona na dia tokony andesy ary nefa ny zanatrany ary mbola misy nindesiko izay tandrevaka aoriana zany mahatonga ny olona marqué but ary izay koa indrindraindrindra mbo raha te occasion maromaro fa tsy mahakivy zany fa mbola lavitra ny championnat. Nampilalao Zouera Tanora zay Tanora ohatran'ny dikely ribila zay zany vao tena nanao hoe match teto Analamanga satria hita mihitsy le tsy mampaheo any Dinosy sy vanzany amin'le expérience ana match grand match ohatran'izao dia somary premier match ho an'le boakely izy ka tsy tafiditra mihitsy tany amin'ny attaque le lazany s'ouvrir ny vodilaharana zay no nahatonga an'le maty foana izany ny afatesana baolina zay vao manana nefa napiditra an'le manana expérience ohatran'ny Bobkely sy re Bobbe zany ary José zay vao miverina le filalaoan'ny Elzeko satria tsy maintsy najanona le boakely no le tsy fefehezandry zalahy tsara le lalao amin'le mbola mahatanora azy. Ny tombony zany aloha tena any amin'le fanazarantena tena tombo be satria teray-tany foana mbola anovanay amin'izao amin'le resaka orana dia rehefa tena tonga eto amin'le bozaka dia lasa ohatra misy taraiky kely zany eo amin'le sofla mivoaka dia any amin'ny deuxième mi-temps vao tapavoaka dia zay vao manomboka le rythme. Mety ahoana ny fiatrehana ny toy fifaninanana? Fiatrehana ny toy fifaninanana aloha zany zao tsy mahazo manao resy mihitsy zany aloha zao fa tsy maintsy zay mipotra rehetra dia atao zay olo dia andavona azy mba ahafahana matratra ny tanjona. Voalohany indrindra aloha zany dia teo amin'ny fizika aloha zany somary mbola tsy ampy kely satria rehefa tsy manana fizika ianao dia reraka hatramin'ny saina tsy afaka amin'ny région intsony dia eo zany tena hitako lesoka mbola tokony harena. Nahoana ny fiatrehana ny lalao manaraka? Dia miezaka natsara an'izay fizika izay dia ihany koa ny fitazomana ny baolina zany tsy ampy koa ny fitazomana ny baolina ny fiatsehana nefa basé amin'ny fizika ihany zany izy dia amin'le fizika mihitsy zany fiatrehana amin'ny lalao manaraka moa zany dia eo amin'ny famatorana moa zany ny tenenina amin'ny lalàna mahitra tsara izy eny ambony kianja. Mbola tsy zatra miteray amin'ny mamasina aloha le gera ty be da be le mbola tanora zany be da be dia mbola mila fazarana raha nahita zao nareo teo deuxième mi-temps vao ohatrany tafiditra zay vao tafiditra tactiquement le équipan'ny jokanay zany fa hiverina ka mamatotra manaraka efa mba matomatotra kokoa noho le androany zay no azo tenenina. Tombony nisy bloc équipe kokoa tamin'ny premier mi-temps vao tazona dia afaka nijouer contre dia sahirana le adversaire fa raha nandeha le deuxième mi-temps rehefa nanova mpilalao dia misy mpilalao le vaovao moa mbola tsy hitako hoe nanavao an'le système dia lasa miflotte le bloc équipe sy le tactique noentina misy dia zay no nasahirana kely tamin'ny deuxième mi-temps. Inona ny ahoana ny atrehana ny lalao manaraka? Ny atrehana amin'ny lalao manaraka dia tsy maintsy hoe arenina zay hitantsy nety teo fa fampanantena koa fa ezaka miana tsara foana ny alohan'ny